avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manulcianoni vaovao. Ny ndao sy ny fahafatesana ny marana toy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune ny talata ny volonondry maty amin'ny fomba mampiahiahy ity olom-bofidy ity raha ny nambarany vadiny. Afaka 70 taona vao mety hanomboka azo tombony ara-bolona amin'ny teleferika ny malagasy raha ny kajy nataony mpahay toe-karena androany. Entitra ny fanaraha-maso ireo olona mivezivezy eo amin'ny toerana fanatanterahana ny synode lehibe ny FJKM antaonany aro. Hatreto, mandeha araka ny tokony ho izy ny toe-draharaha hoy ireo tompon'andraikitra. Isan'ny antsika iray entina anasogadinana ny kolontsaina sakalava ny festival culturel Soubaya izay atao ny kapetsy isaky ny volana aogositra toy izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, niona mivantana ny filoha rosiana sy filoha amerikanina. Fantatra koa fa mbola hisy fionana Rosia eo amin'ny reto filoha rotota ireto ary anao fitsidiana ny États-Unis ny filoha Ukrainiana ny alatsinainy ho avy izao ny antsibriana izay. Aterina indray ny arahaba toko kilasy toko vava no izay manaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Cool TV amin'izao alina izao. Hasaina mpanazana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny dao sy ny fahafatesana ny marana teo ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune na talata ny volonondry maty tamin'ny fomba mampiahiahy ity olom-bofidy ity raha ny nambarany vadiny. Raha ny fanazavany voaray avy namonjy fanasana ny tenany tamin'ny alina ary mbola salama tonga tao an-trano. Andalana monjy ny hôpitaly izy no namony ainy araky ny fanazavana fanediadiry no tateriny Gabin Eloa. Nodimandry ny marena teo irakotona zaka tokony any amampionina ben'ny tanàna ny talata volonondry. Raha ny fitantarany vadiny dia avy namonjy fanasana ity olom-bofidy ity tamin'ny alina ary mbola salama tsara ny tonga tao an-trano. Androany marena no nahitana soritra tsy fahasalamana izy. Andalana amonjy ny hôpitaly CHU Gérard no tapitra ny ainy hoy ny vadiny. Izy salama tsara izy tsy nanino izy tamin'ny maly zay mbola niaraka nandena mangolona zay maly. Dia avy eo zay nateriny teny isotry dia avy eo izy niteny anao hoe mbola misy fanasana kely alehako. Dia zay fotsiny no fatako. Dia izy mbola nody tsara ny hariva, mbola olona normal tsara, mbola niteny anazy tondrana loaka vendry dia okey tondray dia mbola nandoatra vary izy tsy nihinam-bary fa zany nandoarany vary. Mbola niresaka tsara zay ny alina an'iny fa divadiva raina an'iny amin'izay izy ohatrany hoe niokoka nandoa foana, niokoka nandoa tsy akijanona foana dia nikofokofoka be izy dia nampiretiko ilay jiro hoe fa maninona koa mitsangana foana dia mipetraka. Jereko tsemboka be izy, jereko izy tsemboka be, jereko ilay servetany ohatrany misy tasitasy rato. Tonga dia niantso an'ilay ankizinay hoe ndao aloha entina any amin'ny dokotera toko fa ohatrany tsy sava. Dia zaho izy tsy maninona fa naiky tsy ety andeha izy dia niterenay fotsiny hoe ndao fa tsy maintsy mandeha. Dia zay dia nakany amin'ny polyclinique zay dia avy eo zay nireferi amin'ny polyclinique anankaty. Raha ny voalasan'ny vadiny hatrany dia tsy fantany hoe iza no nanasa azy. Nataiza koa ny toerana namonjeny io fanasana io. Manahy ny fianakaviana fa mety tratra ny fanapozinana ara-tsakafo tany amin'ny toerana nalehany ity ben'ny tanàna ity. Tsy fantatro hoe taiza izy nandeha na taiza, tsy fantatro, tsy haiko hoe taiza, tsy fantatro hoe iza na iza fa zay fotsiny. Niaraka tamin'ny namany izy avy eo dia tao anatin'ny tomobila ilay namany teo aoriana avy eo izy efa nanomboka nandoa izy
fa juste sary tamin'ny telefônina le sakafo nohanitra reo fotsiny fa zay dia tsy fantatra tsy hitako izay azo ambara fa zay raha ohatra ny hoe rariny tsy rariny nahafatesana anazy dia Andriamanitra hamaly izay nanao an'izay dia apetraka eo amin'ny fitondran'ny fanjakana hijery izay tsy rariny sy tsy mety fa ekeka hoe fanjakana endry fanjakana dia mahay mandinika sy mahay izay tokony ho atao. Tena olona tsotra tsy mbola nahita olona tsotra ohatranazy hatramin'izay tena marina. Haterana ihany koa ny an'ireo vahoaka ao amin'ny komina Talatavolonondry noho ny fahalasany ben'ny tanàna. Mbola betsaka ho izy ireo ny asa miandry azy. Olona niavaka teo anivon'ny fikambanana na fiarahamonina na teo anivon'ny fiangonana. Tena malahelo daholo zao izay vahoakana mety ny teto Talatavolonondry. Maly izy zao mbola hitako mbola nandeha be mbola velona be nefa maraina teo izy dia hoe maty ny gamera ozy ny olona. Tena zay terana gaganay. Malahelo daholo mponina rehetrarehetra aloha tena hoe tampoka le izy tsy napozina. Voaingaka angeny izy mitondra teto dia vao manomboka izy ny tena marina manao fotodrafitrasa sy ny ohatr'izay. Tena be da be mihitsy ny zavatra tokony mbola ho ataony izany. Misy mampiahiahy izao fahafatesana tampoka izao ka antony tsy maintsy hitondrana ny raharaha eo anivon'ny fitsarana hamantarana ny tena marina ho ireo mpiara-miasa aminy. Teny ihany koa ny filohan'ny nasionaly ny Antokotimo Marc Ravalomanana ary ny filohan'ny antenimiran-dolona Général Richard Ravalomanana. Tonga teny amin'ny CSU Gérard niombona alahelo tamin'ny fianakaviana ihany koa ireo ben'ny tanàna namany avy ao amin'ny distrikany Antananarivo Avaradrano. Alariva tamin'ny efatr'ora izahay no fampiantso amin'ny telefônina ary niona mihitsy tena manjaka akady kely lafy. Olona tsy misoritoka raha andriamatoa ben'ny tanàna ary tsy mifokasigara. Tsy nisy fialanenina akory natao vitanay taminy fa dia tena izy moa dia lany ben'ny tanàna ny komina Talatavolonondry ny faraika ambin'ny folo ny volana Novambra 2024 ary nandresy teo anivon'ny OAVEC nandresy ihany koa teo anivon'ny tribunal administratif. Ny mpifaninana moa zany dia nitory tsy nakasitraka an'izay zavatra zay dia nitondra ny raharaha teo anivon'ny Conseil d'État. Ny raharaha zany zao dia ny anivon'ny Conseil d'État dia mbola tsy fantatra zay valina. Fijeriko raha ny fihevitra ihany koa dia hitadiny tena marina izahay fikambanan'ny ben'ny tanàna amin'ny anaran'ny Antokotiko Madagasikara dia hitondra ny raharaha ihany angamba eny anivon'ny fampanoavana. Ny antony ny ahy tsy havanana ary faharoa ilazako an'izany dia hoe tsy mora raha olona hoe tsy marary tsy marikoditra ny tonga dia maty fotsiny eo. Olona zay salama vatana salama saina ary matanjaka tsara sy mavitrika dia mampieritreritra ihany zany zavatra zany. Raha tsy hevina dia ben'ny tanàna lany tamin'ny vovonana firaisan-kina Irakotondrazaka tokony aina mampionina. Efa nandray ny asa amin'ny mahaben'ny tanàna azy izy taoriany fametrahana ny samboady sy ny famindram-pahefana teo aminy sy ny mpitantana ny komina teo aloha. Arahana akaiky ny fivoarany toe-draharaha ary ampitaina eto amin'ny fampahalalam-baovao. Ny fianakaviam-be ny Cool TV FM dia mitondra fampiononana ho an'ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa tamin'ity ben'ny tanàna ity fantoy n'ilay raharaha sambo AW no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao 12 Jona 12 Aogositra roa volana katrok'androany ny angany ny sambo AW niala tao Manjanga ny kasa ho an'ny Komoro hatramin'ny androany tsy mbola hita popoka hatramin'izao ilay sambo sy ireo mpandeha 30 niaraka taminy izay malagasy ny ankamaroany tsy mbola nahitam-bokany ihany koa ny fikarohana natao ary tsy naharenesam-baovao mahakasika azy intsony mihitsy aza ny tompon'andraikitra eto an-toerana tao anatin'izay roa volana izao Mauriciana no hoe fa nandefa fiaramanidina nanao fikarohana fanodomaina. Afaka 70 taona vao mety hanomboka azo tombony arabola amin'ny teleferika ny malagasy raha ny kaja nataony Paetoekarena androany. Sarotra ny iny fa hita mpandeha efatra alina isan'andro andeha amin'io anony mafy ny vidim-piainana malagasy izany na sarandalana 900 ariary aza misy tsy mahatakatra akory. Fanadihadiana no tateriny Onina Saina. Nisokatra ho an'ny daolobe ihany ilay teleferika na mbola amin'ny fotoana voafetra aza. Taona maro aty aoriany ny fampanantenana ary na mbola ampany amin'ny sotra rehetra no faritana ihany koa aza ny vita
miamazava ihany koa ny kajy ary azo tarafina androany hoe anao ahoana ny fandoavana ilay vola 2.7 tapitrisa euro na 5.7 miliara ariary raha ny sandam-bola ankehitriny. Afaka very taona no voaveriny io troso io ka eritreretana izay ho tombom-barotra amin'izany. Raha raisina amin'ny fanazavany Andra Joelina fa mpandeha eo amin'ny 4 alina isan'andro eo no andeha amin'ny teleferika io ary anefa ilay 3 ariary dia vola 20 tapitrisa ariary isan'andro zany no hiditra amin'ny kitapom-bolan'ny teleferika. Tsy asiana resaka aloha hoe isy izany mpandeha 4 alina zany ve fa andeha hotohizana ny kajy. Anatin'ny herintaona zany isy vola 470 miliara ariary ao anatin'ilay kitapom-bolan'ny teleferika. Tsy mbola okajiana ihany koa aloha hoe ahoana ny saran'ny fikojanan'ny fitaovana, ny herinaratra ampidinana azy, ny volan'ny orinasa hitantana azy sy ireo mpiasa maro iantoka ny fampidinana izany, fa indrindra ity sandam-bola malagasy izay tsy mitsahatra mitotongana ity. Fa raha ampidinana nefa izany saran'ny fampandehanana sy fikojana izany, coût d'exploitation izay tsy maintsy atao ampidinana ny teleferika. Raha ny hita maneran-tany dia eo anelanelany 4.9 ny volana ampiasaina izay OPEX izay na ny coût d'exploitation. Ny atsy amin'ny Nosy La Réunion ohatra manodidina ny 10 tapitrisa euro ny volana anamboarana ny teleferika ka 2.9 tapitrisa euro isan-taona ny OPEX an'izy ireo. Ho an'ny Madagasikara zany 5.7 miliara ariary ny volana anamboarana ny teleferika, eo amin'ny 2.30 miliara ariary isan-taona eo ny vola lany amin'ny saran'ny fampandehanana sy ny fikojana. Izany hoe raha ilay kajy ny fitondrana ankehitriny ahita mpandeha 5.10 tapitrisa isan-taona, 4.70 miliara ariary isan-taona ny vola miditra amin'ny teleferika, nefa ny saram-pikojana 2.30 miliara ariary. Izany hoe 3.10 miliara ariary ny tombony anatin'ny taona iray. Ka raha itombony io no everina anefana ilay trosa 5.7 miliara ariary dia afaka 80 taona any no voaloha daholo. Izany hoe any amin'ny taona 5.20 ho afaka ny volan'ny mpisaina. Etsy andaniny anefa 2.20 miliara ariary isan-taona no tsy maintsy vola averin'ny fanjakana malagasy amin'ireo mpampindram-bola ireo na toy inona fa tiantoka teraka ilay teleferika. Fanefanany vola izay efa nanomboka tamin'ny volana Jolay 2020 na tsy mbola napiditra na ariary azy ilay teleferika. Raha tsorina 3.10 miliara ariary no avy amin'ilay teleferika rehefa esorina ny saran'ny fikojana sy ny fampandehanana, fa ny 7.70 miliara ariary amenona ilay 2.20 miliara ariary averina amin'ny mpampindram-bola isan-taona hiala amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Izany hoe ny volan'ny vahiny notrosaina tsy maintsy efaina ao anatin'ny 4.20 taona, fa ny fanjakana malagasy no amoaka ao anatin'ny kitapom-bolany 2.9 miliara ariary mandritra izay fotoana izay anetsemana io bangy io. Volam-bahoaka, vola malagasy no anefan'izany. Izaho aloha d'abord tsy mino hoe ahitan'izany 40 000 passager isan'andro zany izy. Satria izay manko zany ilay salan'isy mivoaka ankehitriny. Io ny amin'ny voalohany io be olona ny taingina satria ampitsangatsangana ny ankizy ary rehefa andro weekend lavabe, satria weekend lavabe tsika amin'izao fotoana atao. Dia be dia be zany misy an'ilay filarana kely madinidinika hoe mba andeha kely na dia indray mandeha ao anatin'ny fiainana ary hijery an'ilay teleferika. Fa hoe ahita an'ilay 40 000 passager isan'andro aloha tsy mino an'izany. Zany hoe any mihoatra ny any amin'ny 100 taona any no fijeriko azy ny amortissement io zany raha isy ny amortissement io ao anatin'izay fepitaona izay. Ny misy zavatra kely mahavariana koa le hoe mbola alefa aloha zany groupe le izy. Mbola alefa groupe le izy ao anatin'ny telo volana dia rehefa avy eo le izy ivadika raha tsy diso hoe ivadika solaire le izy any rinirina any amin'ny 2026. Zay rehetrarehetra zay ve manano autonomie ve zany électricité zany andefasana le téléphérique. Ny sekretera-panjakana miadidiny tanàna vaovao no isan'ny tompon'andraikitra amin'ity tetikasa ity. Departemanta izay isan'ny misedra olana ary fatiantoka avokoa raha ny asa rehetra ny andraiketany. Io zany troso ivela Madagasikara. Misy manana teoria manko zany namana sasany hoe io ny tsolana ozy zareo fa satria troso ozy voafafany ray andro any hoe ho fafana zany. Ka le izy ve ohatran'izay ve ny fomba anaovantsika amin'ny projet tokony trosa zany tokony zavatra andeha sy tondra tombontsoa an'ny firenena nanaovana trosa. Le izy eny misy karazan'olona zany mahavariana mihitsy fa misy karazan'olona na dia tsy tafavoaka ary ny zavatra ataony dia voatazona foana izy amin'ny toerany. Ohatran'izay zany secrétaire d'État momba ny tanàna vaovao moa zany filaza azy.
hoe izy zany voatazona foana nefa Tanamasoandro tsy mandeha am'lony stade Mparea tsy mandeha am'lony le raha namana iny zany ohatrany makany mirindrina ny projet ataony fa izy de voatazona foana tsy haiko loatra zany zay fahaizany manokana mahatonga azy voatazona fehiny vola notrosaina ary mbola mampibaby antoka ho an'ny vahoaka malagasy ity teleferika ity ny taranaka malagasy no tsy maintsy anefa izany sy izay mpitondra andimby any Andrajoelina ny teleferika araky ny fanokevitry ny mpandinika fiarahamonina efa fantatra fa tsy maintsy ilaharana amin'izao voalohany izao satria ilay malagasy tia vao tia manandrana zavatra vaovao fa rehefa hoe foana io tsy hisy mpilahatra intsony raha tsy amin'ny ora fidiran'ny mpiasa sy firavan'ny mpiasa filaharana amin'izany fotoana izay irariana mba hisy hatrany haminona ny banga amin'ny famerenana ny trosa irariana izay na mahakely finoana azy fa raha tsy izay ho mafimafy kokoa ny fahavoazan'ny malagasy amin'ny fanefana io trosa 5.700 miliara ariary io fa mahakasika an'izay teleferika izay trano hanohizantsika ny fampahalalam-baovao tsy takatry ny sarambabeba-hoaka ny sarandalana ny teleferika fa reo efa niomana nandrana no maro lafo ny sarandalana telo arivo ariary hoarina amin'ny fahefa-mividy ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany fanampanazavana nisokatra ho amin'ny apahany ho an'ny daolobe androany fahaenina ambin'ny folon'ny volana aogositra ny teleferika rehefa natao ny fanadihadiana androany maro ireo olona no tsy liana ary nisafidy ny tsy hampiasa ny teleferika mihitsy betsaka no antony fa anisan'izany ny fahalafosany sarandalana izay 3 arivo ariary maro izy ireo ny vita ny vola io mahazo vary mahavidy laoka iray andro ho an'ny ankohonana iray sarandalana 100 ariary aza mbola sarotra no mitady azy hoy izy ireo amiko zany le teleferika zany tsy de misy mahavaolana eto amin'ny firenena satria le izy zavatra ohatrany haingitraingitra ho an'ny manambola satria ho anay vahoaka madinika zany izy tsy mirandra amin'ny fiainanay andavanandro satria bus 100 raha tsy vitanay hoe de ny teleferika no vitanay fa ny vahaolana zany de hoe tokony lalana no hitarina misimisy kokoa mba ahafahana manala le embouteillage sy ny namana zany fa ny teleferika aloha tsy taoko tsy vahaolana fanjakana ny tsy hita marina le lahara-pahamena satria ny anazy zany any zavatra ohatrany tsy de tena miatraika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka ny ataony fa le hoany zareo efa misy any zany no ataony sanandro fa le hoe le any amin'le fiainam-piaina vahoaka madinika le tena ny iaina zany andavanandro zany tsy fijeren'ny fanjakana indrindrandrindra amin'ny lafiny amin'ny éducation zao de tena tsisy tena sy mbana tanteraka zany fahitanay azy zany tena simba eo niditsika fa na le friconcourt tsy takatra satria mbola majinijinika kely daholo ny ankizy eko mahavita ohatra hoe mahazo vary ro kapoaka hanana sarbo zay misy andrahoana ho an'ny ankizy kely tena ohatrany hoe mihasarotra aloha raha ohatranay zay mivatra mandehandeha ataonay de indraindray raha tsy vaky lovy efa ny zavatra midy tsy azo hoanina de mitomamy fotsiny ny ankizy kely tonga ao an-trano izay manofa trano hoe efatra alina trano azo kely zany fito mianak'izay ny ao indraindray raha matory amin'izao miaraka amin'ny ankizy kely anisan'ny olana ankoatra ny tsy fisiany mety manana ihany koa hoy ity rem-pianakaviana izay efa manano tena itiny tsy fahafahana mitady vola hankahalalahana voatsakasakaka na ny fidiram-bolana izy ireo amin'izao fisiany ny vahiny atao amintsika izao ka mampitaraina azy amin'ny tsy fananako vola toko ny tsy saviky safidiko tsy hitaingina an'io satria hoe lafo dia indrindrandrindra za olona manano tena ny zanako ny hoe maro misy zanaka fa mba sahirana zareo zao manao andreto mba sady mangataka eto amin'ny arabe no mivarotra mba hoe vidianako an'ireo ampiasaiko zazako tsy salama telo kapoaka dia hena kely raha mahavita za toko ana raha tsy mahavita an'izany loha e fa mampalahelo fotsiny le madinika tsy afaka mandeha mitady vola ka raha tsy mitady vola ngefa tsy afaka hitaingina an'io e tsy afaka hitaingina an'io na eninjato ara amin'ny frais-an'io mandeha bis raha za zao hitako anareo makany sabotsy eto anosy be mipetraka makondry vagno mandeha ditonky roadrasiny polisy gendarme tsy mahazo varotana andeha angaro posy mpangaro posy any tsy hitany zareo e sarotra ho an'ny vahoaka madinika ny mitady sakafo ampidirina ao ambavany amin'izao fotoana ka na ny hoanina androany aza tiadavina androany raha manana io 3 arivo ariary io ny olona iray dia aleony ny mividy sakafo any mehery ahafahana mitady vola amin'ny fotoana manaraka indray raha ny fanazavana ny bus classe 500 arivo ariary aza efa tsy takatra hoy izy ireo misy ihany koa ireo tsy manana na 100 ariary ho an'ny taxi be azy noho ny tsy fisiany ny asa sy ny vidanga ny vidim-piainana
Fanotanteray nandroany teny vato ny fionana antapony troika de l'organe de la SADC mikasika ny politika ny fiarovana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny fandriam-pahalemana. Mandravitra troika de l'organe de la SADC io ankehitriny ny Tanzanie, filoha Amperinasy, Malawi, filoha manaraka ary Zambie, filoha teo aloha. Nifantoka tamin'ny lafiny fandriam-pahalemana, ny filaminana ary ny fiarovana ny dinky. Nankatoavy ny cadre de reconstruction post-conflit et de justice transitionnelle izay drafim-panarena natao hanampiana ireo firenena vao avy nandalo krizy sy ady. Atolotra ody ny anara-pitso mandritra ny fionana antapony ny mpitondra fanjakana sy gouvernement tapakama ao amin'ny SADC ireo fanapahan-kevitra noraisina nandritra ity fionana antapony troika de l'organe de la SADC ity. Ireo lehibe ny fanjakana sy ny gouvernement tavahiny andray anjara amin'ny fionana antapony izay efa migadona tsikelikely eto Madagasikara nanomboka omaly. Fatapaka nandritra ny adiny 5 ny fifamoivoizana mampitohy ny commune Toamasina Renivohitra amin'ny commune Toamasina suburbaine no ny disadisa nisy teo amin'ny fitakian'ny commune Rotota ny fahazahoan-dalana hitrandraka ny fitanteram-bahoaka amin'ny alalany tuk-tuk. Nilaza ny mpamily tuk-tuk fa tokony licence iray ihany no ampiasaina ao Toamasina Renivohitra sy urbaine. Fanampanazavana mahakasika an'izay. Nogazan'ireo polisy munisipaly miasa ato amin'ny faritry ny commune Toamasina suburbaine avokoa omaly ny taratasin'ireo mpamily tuk-tuk izay nahazo alalana feno avy amin'ny commune Toamasina Renivohitra ka nanao ny zotra mampitohy ireo commune roa izay mifanila vodirindrina ireo. Raikitra ny bahandalana nataon'ireo mpamily ka nikatso nandritra ny oradimy ny fifamoivoizana teto amin'ny manodidina ny bazary Ambalamanasy. Ny papier gazon'ny commune suburbaine nohon'ny licence ny tamatavy 2 tsy anananay fa misy ny manana tamatavy 1 mizotra mandeha eto igazony zareo koa fa tsy ampidirana aty amin'ny suburbaine ny tamatavy 1 ka ny gazony zareo eto amin'ny bizo carreau 1 no tsy afaka mandeha satria tsy manana tamatavy tsy manana licence ny tamatavy 2. Fa maninona mo licence ny tamatavy 1 tsy afaka makany tamatavy 2 fa tobile vana tarivo sa mitsy tamatavy fa mo tobile tarivo magnano linina vavatenina Tananarivo zay tsara fanto zay a de manaraka izy ty ve tonga de action sa tonga de aksao zay toko mily vaolana mahazy zay tsy mila hoe ravana fafatana de basy miablany bizo rapitso zay mila vaolana mahazy zay mamily vady manjanaka efa tuk-tuk iny asanay zanta diavinay zay tsy mila hoe toetrany lomorona alangalagna basy de angalagna climosine de apariparika le olona. Le zavatra misy le ataon'ny fanjakagna zany ampiady ane le chauffeur ny tamatavy 1 sy tamatavy 2 zany le zavatra misy zany satria zay zany erany amin'ny bizo eo miverigna mandeha amin'ny score agny zay le nianay le tamatavy 1 de dikan'izay zany le licence ny tamatavy 2 tsy mahazo mandeha amin'ny score agny fa erany eto amin'ny bizo eto mandeha magnavaratra agny no azony andehanana. Mety aneky an'izany ve le tamatavy 2 sa tsy aneky an'izany ary za siry fa tsy aneky an'izany tsy andeha amin'ny score zany izy. De zareo moa miteny hoe fa misy namanjare zegny lasa takagny voatsoaka papier zany tamin'ny tamatavy 1. Dikan'izay zany zareo samby maire zany misy problème de lasa mivadika aminay le chauffeur le izy. De lasa zay samby chauffeur ndraiky zany lasa miady ndraiky zany zay samby zay avy eo. Ankoatran'ny fitakina ny taratasy izay nogazan'ireo polisy communaly takin'ireto mpamily reto ny amerenana indray ny fahazahoan-dalana tokana na avy amin'ny commune Toamasina Renivohitra izany na avy amin'ny commune Toamasina suburbaine ka ahafahana mitrandraka ny fitateram-bahoaka mampitohy ny commune Rotonta. Ny vaolana maharitra tompoko de tsotra mifagnaraka ny ben'ny tanàna Rotonta mifampiendro zareo mba iray ihany ny lisansy ampiasaigna eto tampitanàna ny tamatavy 1 no tamatavy 2 ny tsarambara eto miangavy amin'izareo mpitondra fanjakana mba hamaty olana ty aingana de aingana fa sahirana ny vahoaka. Taloha tsisy zegny hoe kofa miala kofa managna licence anao de ara-dalagna zay de agnamariniko zegny zao zay na de zay mandeha tamatavy 2 zegny quelque 2 km farany lavitra ambody Mantaly donc farany lavitra na de hoe production zay tsy mandeha voligna zay tsy mandeha full point mbola tamatavy azo la zegny mbola agnatin'ny tamatavy fô de zegny ive mampalahelo anareo andehanany 2 km angalany double licence ya tsy mba misy conscience ve nareo hoe mameriny tegny bande reto mba ame tombony kely zareo amin'ny 3 km ary misy vahoaka mipetraka carreau 1 carreau 2 carreau 3 carreau 4 carreau 5 jusqu'à carreau 7 fa zay kosa tsy mivoaka any amin'ny faritra carreau 7 fa mampitohy ny avy amin'ny tamatavy 1 jusqu'à tamatavy 2 carreau 5 carreau 7 kanefa le vahoaka mampitohy ny lalanareo amin'ny famoivoizana
any Ambalamanasy jusqu'any amin'ny ville. Dia ahoana ny ataon'ny vahoaka amin'izay mandofo re 5000 avy any amin'ny ville tonga tapitra amin'ity Karoain ity dia toy 5000 koa iverina any amin'ny fonenany tsirairay avy. Tamin'ny valora maraina no nanomboka ny savorovoro izay nafara tamin'ny fibahanan-dalana taty amin'ny ray ora tolakandro vao nanangasanga ny tompon'andraikitra avy amin'ny commune Tomasina suburbaine nandamina ny raharaha naverina ny taratasy ny ireo mpamily ary ny fampiaino ny andaniny sy ny ankilany niverina tamin'laony ny fifamoivoizana taoriny izay andrasana kosa ny isiny ny vahaolana maharitra. Fa iazo ny tolany aro vetivety isika ao anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity. Entitra ny fanaraha-maso ireo olona mivezivezy ao amin'ny toerana fanatanterahana ny synode lehibe ny FJKM ao Tolagnaro. Toerana misy mpiambina no anatanterahana ny asam-bomera sy ny fifidianana. Hatreto, mandeha araka ny tokony ho izy ny toetra raha hoy ireo tompon'andraikitra fanadihadiana no tateriny toziny Rina Tahiry. Fa les fonctionnels les badges visiteurs dia atao izy manoratra sy maka badge. Voambina ny toerana fanatanterahana ny fivoriana sy ny fifidianana mandritra ny synode lehibe ny FJKM tanterahana eto Tolagnaro. Anton'izany ny fisoroana izay ambana ny ivelany ka mety hisy fiantraikany eo amin'ny fanapahan-kevitra raisina indrindra manoloana ny resaka politika izay mandeha. Ny FJKM mamaha FJKM azy dia sady tsy manohana antoko politika ary tsy tohana ny antoko politika. Tsy manana influence ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny politika avy any ivelan'ny fiangonana. Fa tena asan'ny fiangonana madiodio ity ary tsy kasihiny na iza na iza. Ny ahafantarana an'izany voalohany tsy maintsy olona fidin'ny synode lehibe no vomeran'ny fifidianana. Io zany antoka ray. Faharoa ny fitsipika sy ny ara-dalan'ny FJKM. Misy pitsopitsony maro tsy maintsy hajaina amin'ny fifidianana. Na ny fanaovana ny olona ho vomeran'ny fifidianana, na ny filatsana ho fidiana, na ny fomba rehetra ampiasaina ifidianana. Ireny rehetra ireny zany iantohana ny fahamarinana ny fifidianana. Hatreto zany ny synode lehibe dia miantoka tarihiny Hébreu zany tsy hisin'ny zavatra mezimezina momba zany fifidianana zany satria manimba ny fiainan'ny fiangonana. Hatreto milamina sy mizotra araka ny tokony ho izy ny fandaharam-potoana rehetra ho ny mpikarakara. Entitra ny fanaraha-maso sy ny fisavana ny karatra ho an'ireo olona mivezivezy miditra sy mivoaka ny faritra ny fiangonana anatanterahana ny fivoriana. Fa atreo zany za miresaka aminareo zao mpiandraikitra foibe za io mahafantatra tsara fa tena mizotra araka ny tokony izy aloha satria efa nitenena daholo reto tsy azo atao reto tsy azo atao reto tsy azo atao reto tsy azo atao raha te latsaka aloha dia efa samy manajan'izay fepetra zay daholo na iza atao anatin'ny fivoriana dia zay ny isorako ny tompo zany koa tsy manaka anao izy ako ny mety ho fivoriana etsy ny fiantsona ary zay roa efa afanao isaka synode lehibe zany fampiresahana sampyfidy efa afanao zany fa rehefa tsy manohitra na mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia heverina kosa fa azo atao tsara daholo zavatra rehetra izay tsy voalaza ny fitsipika. Ao anatin'ny asam-bomera amin'izao ireo synodista raha ny fandaharam-potoana ny alatsinainy izao no ho fantatra ny kandida hitantana ny komity lehibe aorian'izay ny fifidianana izay ho filohan'ny FJKM. Nanatanteraka hetsika ho fankalazana ny faha-efapolo andro nahafatesan'ny mamosaina ny mpino Silamo tao Toliara. Hetsika natao fahatsiarovana ireo maty martiora tamin'izany fotoana izany sy ho fanohizana ny ady amin'ny tsirariny sy ny tsindry azo lena. Fanampy mpanazavana. Nanatanteraka hetsika fankalazana ny faha-efapolo andro nahafatesan'ny Imam Hussein izay zafy ny mpaminany farany Mohamad ny mpino Silamo Shiite eto Toliara omaly. Hetsika natao ho fahatsiarovana ireo maty martiora tamin'izany fotoana izany ary natao hamelomana ny tantaran'ny Imam Hussein amin'ny fedina amin'ny tsirariny sy ny tsindry azo lena mba hakany ny taranaka aty aoriana lesona raha ny fanazavana. Izao hetsika izao izay tanteraina isa-taona isaky ny volana Muharram. Ny hetsika zay ataonay mpino Silamo zao indrindra ireo mpanaraka ny madhhab Ahlul Bayt Ithna Asharia dia fankalazana ny faha-efapolo androny nahafatesany Imam Hussein alayhi salam. Zany hoe zao le mahatonga le lamba mainty sy ny karazana zao karazana hoe fisaonana
amin'izay fahoriana zay nahazo ny Imam Hussein alayhi salam zay. Imam Hussein moa zany dia zafy ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi salam zay mpaminany farany zay nalefan'Andriamanitra teto ambony tany. Ary izy no imam fahatelo ao anatin'ny madhab Ahlul Bayt madhab Shia Ithna Ashari. Ka ny hetsika ohatran'izao zany dia karazana famelomana voalohany ny tantaran'ny Imam Hussein alayhi salam satria izy io anisan'ny nametraka lova ho an'ny taranaka faramandimby ho an'ny zanak'olombelona rehetra sy nanavaka izy amin'ny Islam satria fiadina amin'ny tsirariny, fiadina mitsindry azo lena ka zay zavatra zay zany karazana hoe velomina amin'izay zany mba hoe hakalesona zany le taranaka aty aoriana zany. Ny fahatsiarovana azy moa dia isan-taona rehefa tonga miditra ny volana Muharram. Ny volana Muharram moa zany voalohan'ny volana Islam izy io. Fa tsy hainaina amin'ny fitomanina, tsy hainaina amin'ny alahelo Silama maiky satria tamin'io volana Muharram io zany no hahatsiarovana ny nahafatesan'ireo martiora reo tao Maidan'ny Karbala. Manoloana izany dia zava-dehibe amin'ireo mpino silamo ity hetsika ity satria ny fahatsiarovana ireo olona maty martiora ireo dia azona ny famindrapon'Andriamanitra. Eo ihany koa ny fananganana ny zavatra nasandratr'Andriamanitra raha ny fanazavana hatrany. Voalohany zany ny mahazava-dehibe an'izao le fanaovana an'izao hetsika zao aloha dia izy io zany misy tenin'ireo olo-masina zay manambara hoe ny fahatsiarovana an'ireo zany dia karazana fahazoana famindrampon'Andriamanitra. Faharoa ny fananganana ny zavatra zay nasandratr'Andriamanitra zany. Dia izy io anisan'ny fatahorana ao anatin'ny fo zany. Ka Andriamanitra mila mampiseho antsika an'izany fahamarinana zany, mila mampibaribary antsika an'izany fahamarinana zany. Ka ny fijoroan'ny Imam Hussein alayhi salam zany dia fanaporofona fa hoe ilaina ny fanaovana marina tokony ary tsy ilaina ny fanaovana tsindry azo lena zany amin'ny fotoana rehetra na amin'ny toerana rehetra. Araka izany dia tamin'ny firalahiana tanteraka no nanatanterana ny hetsika omaly ka ny famotona tao amin'ny moské Bilal ireo mpino silamo shiita eto Toliara ary nanao diabe ny hazo ny fasan'ny karana atao Ankenta Toliara. Ity hetsika ity izay famaranana ny vangotratra tamin'ity taona ity ihany koa. Dia ny vaovao indray no hoe tsika misety vetivety ao anatin'ny doka fohy. Mbola maro ireo vaovao misongadina vetina antsika ao anatin'ny fotoana fohy. Manasana ho atsy saraka aminay. Norman Life miaraka amin'ny asa vaovao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombotsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianakamy Sanla misy event promo smartphone cadeau bonus tombotsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sy ny sisa midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa tahero amin'izay wa Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Sarobidy aminakà loatra la famille. Kely mivanta crédit mirindra io, za afaka magnamia zara ilendreo atantrano. Ya, pitendry fa maneno sakao. Nefa tsy nanana fahafanana ny anna instrument complet mihitsy amin'ny nefa androany miaraka amin'ny rindra tanteraka ny folo. Nampivoatra ny fiainan'olona maro teto Madagasikara vanta crédit mirindra arahinao. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Libereu. Menaka vilento amin'ny vidiny sava be.
performance daholo zany tena mitaiza moteur ty lupie mampiena dépense. Premium Lube by Jovena, Lubérer la performance. Jovena, source d'énergie. Jumbo poulet, lasa rojato ariary. Jumbo, ampiapatsiro nandroko. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Big Crystal. Vive la rentrée avec Big! Dia tavaverina somatsara to anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indraisika amin'izao fotoana izao. Mbola sainam-panajana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy hanaraka izany hatramin'ny farany. Tsy nataony antoko malagasy miara-miainga ho tany lavitra andrina ny commune fivarotana Ambohitsy Eno natao aza ny fisiany fiovany toetry ny andro androany. Tonga tany an-toerany VMMM nitondra fitaovam-pianarana tamin'ny vidiny mirary ho aro ray aman-dren'ny mpianatra. Na tsy aro manana mpiay ireo mpisitraka izao hetsika ara-tsosialy izao ka nisaotra ny antoko fanampinazavana. Tsy mijanona tety Antananarivo sy ny manodidina ihany fa tonga hatrany amin'ny commune Ambohitsy Eno districtny Manjakandriana ny hetsika manatona vahoaka. Tsena manamaivana ny ray aman-dren'ny mpianatra karakarainy fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga amin'izao fiatrehana ny fampidirana mpianatra izao. Manala vezatra an'ireo ray aman-dreny izao fiahina ara-tsosialy izao raha ny fanazavana. Anay manokana moa zany za ray aman-dreny mampianatra zanaka dia manararaotra tena araraotana ny fandalovan'ny VMMM eto amin'ny commune Ambohitsy Eno satria anisany manala fahasahiranana anay ray aman-dreny ilay izy amin'ny vidiny tena ambara mihitsy mora mirary zany satria ho anay ty ambanivohitra ny akamaroany mananjanaka any amin'ny EPP dia misy any amin'ny CG any amin'ny lycée dia ararotina zao fandalovana eto zao mba amin'izay vola kely mba voangona zany ividianana fitaovan'irelay zanaka zany satria fanirinana mba ahatafitan'ilay zanaka sahirana manaiky sahirana ilay vahoaka malagasy ka zay hetsika sala amin'izao irariana ny tohizana matoa amin'ny tena hoe irariana ny tohizana isa-taona dia anisany tena manala fahasahiranana fa araka ny lazaiko toa raha telo fotsiny zanaky ny vahoaka malagasy anankiray ka misy EPP CG lycée dia efa mavesatra zany kanefa misy an'izao hetsika zao irariana ny tohizany ary isaorana an'ireo VMMM zany nanatanteraka an'izany maniry mbola hitohizany amin'ny herintaona ihany koa tompoko. Afapota amin'izao hetsika izao ary nirary ny hitohizan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana no sady nisaotra ny antoko malagasy miara-miainga. Mora ny zavatra varotan'ny malagasy vehivavy malagasy miara-miainga eto dia maneho fisaorana sady an'ny filohan'ny vehivavy malagasy miara-miainga madame la présidente misaotra ihany koa ny filohan'ny atoko nahitana ary misaotra ihany koa an'ireto vehivavy mahafatra-po tsy voandroany ny commune ny fanerasera fa efa matetika no ampin'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny tohizany dia nirariana ny tohizany zao hatramin'ny farany ary makasitraka anareo mamery an'ireto vehivavy reto satria tsy moramora manao an'izao zavatra zao marina fa na ratsy ara ny andro ngamba dia tsy dia mba hoe kely ihany ny olona mividy teo fa mba na afapo nirariana dia nitohizany zao hatrany dia misaotra betsaka indrindra ho an'ny vehivavy malagasy miara-miainga vonona foana ny commune Ambohitsy Eno. Tsy hivina hatrany fa commune maromaro no efa nisitraka izao hetsika izao samy nilaza ireo ray aman-dreny fa sahirana tokoa amin'izao fampidirana zanaka an-tsekoly izao ka manampy betsaka azy ireo ity hetsika karakarainy VMMM ity mirary ny hitohizany hetsika hatrany ireo ray aman-dreny. Ao ambanja no anatotosana ny lasy nasionaly ny fanilo ny Madagasikara ho an'ny ity taona ity mandidina ny arivo izy ireo no andray anjara amin'izany ary raha pitso alahady no anainga eto Antananarivo araky ny fanazavana fanadiadiana. Ho tateraina ao ambanja ny lasy nasionaly ny fanilo Madagasikara ho an'ny ity taona ity araky ny tapaka nandritra ny fivoriam-bety nataon'izy ireo ny taona 2024. Ny fanilo ny Madagasikara rehetra manerana ny nosy no andray anjara amin'izany araky ny fanazavana. Misy ny mampiavaka ity lasy ity amin'ireo lasy rehetra natao hatramin'izay ary efa nisy ny fampiofanana manokana ho an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ho amin'izany. Isan'ny mampiavaka ny ity lasy nasionaly ity ihany koa dia raky ny fanteneniko teo hoe eo amin'ilay fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra zany
dia misy an'le hoe fenitra fiarovana ny ankizy atao amin'ny fanilo Madagasikara. Dia efa misy ny fiofanana noraisin'ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny izay niarahana tamin'ny skotisma zazavavy maneran-tany misy ihany koa iarahana amin'ireo sehatra eto anivon'ny fiangonana isan'izany ohatra ny Aropy dia efa manana olona manana traikefa ho amin'izay zany izahay dia hosokafana amin'io lasy national io ihany koa zany le centre d'écoute andraisana ny ankizy vavy sy ny vehivavy mpiambana rehetrarehetra amin'izay lafiny ady amin'ny herisetra atao amin'ny zazavavy sy ny ankizy vavy izay dia any moa zany anokafana azy fa rehefa avy eo izahay dia hanana centre amin'izay tia Tanimena ao amin'ny tranon'ny fanilo andraisanay an'ireo mpiambana atao amin'ny fanilo Madagasikara izay mitratra an'izay hoe herisetra mianjady amin'ny ankizy vavy sy ny tovovavy izay. Misy sanarivo mahery izy ireo no ifampitaona ho an'ny ity lasy lehibe ity. Zava-dehibe ny vatsy eo amin'ny fiainam-pinoana sy ara-panahy dia nivavaka izany ho ny iray am-panahy nitondra afatra ho an'ireo ankizy. Misy arivo mahery isika no ifampitaona ho avy any Ambanja amin'ity lasy lehibe lasy nasionaly fanantenana 2020 sy 2020 ity ka lalana lava eo ihany ary zava-dehibe ilay vatsy eo amin'ny fiainam-pinoana fiainana ara-panahy dia ny vavaka izay atao hoe ny andalana sy mialoha ary aorinan'ny lasy ka tsara hatrany ny manao ny tokosaple ny manao ny rozery fa ny vavaky ny maro dia entana vatsy ho an'ny rehetra ahafahana matotosa amin'ny fangatahana fitahina mba hiaraka tanteraka amin'ny Jesosy Kristy mandresy ny herin'ny ratsy rehetra. Ny fanilon'i Madagasikara dia fikambanana masina eo anivon'ny fiangonana katolika. Miangara-pito alahady fa 17 ny volana aogositra tao Antananarivo ka hiazo any Ambanja moa izy ireo. Isan'ny hetsika iray entina anasogadinana ny kolontsaina sakalava ny festival culturel Sobaya izay atao Katsepy isaky ny volana aogositra toy izao. Ny farany herinandro teo no nanantanterahana izany ka koatra ny fampahafantarana ny kolontsaina maro isan-karazany dia isan'ny nampisongadina ny andiany faha-17 ny fifaninanana nahandro sakafo miaraka amin'ny voanio izay mampiavaka ny faritra Marambitsy eo Fanampy Mpanazavana. Entina ampisongadinana ny kolontsaina sakalava Antalaotsy avy ao amin'ny faritra Marambitsy ny festivaly ara-kulturaly Sobaya izay tanterahana isaky ny volana aogositra ao an-tampon-tanànan'ny commune Katsepy distriktan'ny Mitsinjo tanatin'ny faritra Boeny. Tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity no andiany faha-17 ho an'ny festival Sobaya nahitana hetsika maro samihafa fa indrindra ny fifaninanana mahandro sakafo amin'ny voanio izay isan'ny tena mampiavaka ity faritra ity ary nanomezana sehatra bebe kokoa ireo renim-pianakaviana sakalava Antalaotsy. Tena nampiavaka anazy zany misy fifaninanana fandokisana mihitsy zany aty an-toerana ahafahana mahafantatra sy mijery zany izay fomba fandokisana zareo sakalava Antalaotsy fa tsy nanandrana fotsiny zany atsika fa tena nahita mpampivaso ireo karazana teknika sy rafitra hoentin'ireo mahandro izay sakafo aty amin'ny faritra. Nampiavaka ny festival cultural Sobaya ihany koa ny fomba fitafy, ny fomba fiaingo, ny fanaovana ny volo fa indrindra ny dia sy ny antsa nentim-paharazana. Manitona mpizahan-tany maro avy amin'ny lavalon'ny nosy ity festival cultural Sobaya ity ary nahitana fambeazana tanteraka izany ho an'ny mpikarakara. Naverina any amin'ny fotony mihitsy le fomba satria asadinitsika fa any Bonaranta
ny voany io hoe nretrarehetra io dia averina any amin'ny fotony dia hitatsika hoe itokatsepy ohatrany fatao isan'andro isataona ihany zay no tena nampiavaka azy zany misy an'izay famerenana azy any amin'izay fotony zay zany hoe tany Boinaranta misy natao hoe lamalama karazana hoe lamalama io lakamisy dia misy ihany koa cérémonie izay ataontsika hoe ara-panjakana tany dia misy ihany koa fijerevana ny antsoribory misy fivavahana ara-culte musulmane ihany koa tany satria fomba aviany zany reo zavatra ny avaka tanteraka ny fikarakarana tamin'ity hetsika andiany fahasivy folo ity ho an'ny festival cultural Sobahi izay naharitra 3 andro ny 8, ny 9 ary ny 10 ny volana aogositra 2024 teo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny ao mivantana ny filoha rosiana sy ny filoha amerikana fantatra koa fa mbola hisy fionana any Rosia eo amin'ireo filoha rotota ireto ary anao fitsidiana any États-Unis ny filoha ukrainiana ny alatsinainy ho avy izao fanampanazavana. Niverina ny fifampitokisana eo amin'ny États-Unis sy Rosia taoriny fiona ny filoha Donald Trump sy Vladimir Poutine tao Alaska naharitra adiny 2 mahery ny fionan'ny rotota fionana ny resahana momba ny fampiasam-bola varotra arctique technologie espace eo amin'ny rotota sy ny fifandraisana iraisam-pirenena pétrole gaz sy ny sisa ihany koa samy laza i Poutine sy Trump fa niverina ny fifampitokisana ary miroso amin'ny famahana ny olana samy vonona iroso amin'ny fandrem-pahalemana ny rotota ny nahavariana tamin'izao fionana izao dia ny fiovana samihafa noraisin'ny filoha niaraka tamin'ny fiararay ihany koa izy ireo avy teo amin'ny seranam-piaramanidina amonjy ny toerana ionana kanefa samy efa nisy fiara vonona hitondra azy roa ireto tsy nisy ihany koa ny fiarahana ny sakafo fa samy namonjy fiaramanidiny ny tsirairay taoriny fifampiresahana ankoatr'izay nanararoatra nanome voninahitra ireo miaramila sy mpanamory rosiana ary ireo orthodoxe tany Alaska talohany niangany ho an'ny Moscou i Vladimir Poutine raha ny fampitambaovao taoriny io fionana io dia ho an'ny Rosia noho ny fionana ny filoha Amerikana amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra ary fantatra ihany koa fa ivahiny any Washington ary ho raisin'ny filoha Amerikana any an-toerana ny filoha Volodymyr Zelensky ny alatsinainy 12 aogositra ho avy izao. Dia ny maresaka iraisam-pirenena indray tompoko lahy sy tompoko vavy no entina mamarana ny fampalalam-baovaontsika amin'izao alina izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao ho an'ny raha-pitsondray veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.